Zany dia ny ao amin'ny gendarmerie pirenena dia anisany ray amreo ezaka ataon'ny gendarmerie nationale ny atao hoe ady amin'ny kolikoly dia eo ihany koa ny fanatsarana ny fanadiovana ary amin'ny endrika maro mihitsy arak'izay azo atao anty antsoina hoe fampidirana mpianatra fifaninanana idirana any amin'ny sekoly egna any Ambositra école sekoly zany ho an'ny élève gendarme araky ny efa fantatsika dia voatsy ela izay voandro vitsivitsy dia nisy ny fifaninanana tamin'ny 7 aprily lasa teo voandro vitsivitsy zay nisy fifaninanana idirana ho mpianatra ho zandary ho any Ambositra zany na ny 74e promotion araky ny fahataratsika azy dia nantsoina hoe élève gendarme mikasika izay indrindra no anaovanay fanambarana eto satria raha miorganiser izany fifaninanana zany izay dia mba hatsatsara na ny tanjona izay voalazako tetsy aloha hoe ady fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ary fanatsarana indrindra ny fampitoviana lanja ireo mpifaninana zany hoe voalazany amin'ny teny frantsay hoe mba hananana égalité de chance ho an'ny mpifaninana tsirairay zany hoe traité de même pied d'égalité izy ireo zay zany no tanjona amizay mitovy ny taha ny vintana azony tsirairay eo ampiatrehana eo ampanaovana izany fifaninanana izany zay zany ny tanjona raha izay ny tanjona dia araky nefa fantatsika maro amitsika mahalala fa manana partenaire izahay de eo ny Bianco eo izareo amin'ny FOP miara-miasa izay reo nandinika akaiky hoe inona daholy no tokony fepetra iraisina mba hatratsarana an'io tanjona iraisan'io no volavolaina ny karazana fitsipika maro afahana mahatratra izany tanjona zany no raketina tsoratsy zany de anjaranay sy ireo partenaire ny Bianco sy ny FOP no miara mampiatra sy manaramaso ny fanatanterahana izany dia raha te hiteny fotsiny hoe te handray ohatra tsotra indrindra tiako ampitaina amitsika zay maheno izao fandarana zao mba entiko anapofona amitsika hoe atraiza hoaiza marina ny ezaka ataon'ny gendarmerie ny Bianco ny fonction publique am'izany atony hoe fiezahana mba isiny zany atao hoe fifaninanana madio raha tamin'ny taona lasa dia nisy raha nalaina ny mpampianatra dia manao miconcevoir zany sujet na hoe manao laza adina efatra ho an'ny taranja anankiray tamin'ity taona ty dia tsy maintsy ezahana tsaraina foana arak'izay azo atao tamin'ity taona ty dia 12 ny isan'ny laza adina noforoniny ny mpampianatra samihafa ka ao anatin'ny 12 laza adina io no anaovana antsapaka ray amin'ny laza adina 12 no entina atrehan'ny mpifaninana zay zany lizy 1 sur 12 zany ny probabilité ka rahatsika mahafantatra angamy zany azo tomona tsara ny hoe efa manao ezaka ny gendarmerie tsotra ny afatra satria ny fotoana voafetra afaty amin'ny gendarmerie nationale dia mazava be saotsikany maheno etsy na maheno eroa hoe misy ohatran'izao ony dia afaka mampiditra élève gendarme mety mivolanareo fa za mahita lalana ka izany indrindra nanosika anay anao an'izao fanambarana zao hoe mba tsy rorosainitsikany fa ao anatin'ny ezaky ny gendarmerie zany fanadiovana izany ka raha maheno an'izany tsika aza misalasala mampandreny tompona andraikitra efa hitatsika na eny anaty taxi brosy na any amin'ny toerana rehetra dia fa misy numéro zay nomena hoe zany anisan'ny ady amin'ny kolikoly daholy afaka miantso reny numéro reny tsika ho anako moa zany dia azoko teneniny eto ny numéro koa raha mahitsika tsanganjavatra tahaka zany dia afaka mampandre anay 03414 014 53 03414 014 53
raha mahakasika ny aty hoe fifaninanana élève gendarme. Amin'ny ohatra hotsika amin'izany hoe efa nisy tranga tany amin'ny faritry Mahanoro Vatomandry igny, nisy olona nilaza izy nitonona hoe lieutenant tato amin'ny gendarmerie pirenena, dia nangono ny dossier-n'ireo mpifaninana hoe meo vola ohatry zao, maro ny volan'olona voangony, ka ilazany isika mba tsy hirorosay. Raha misy milaza zany ampandreneso.